La 4G Batelma vous présente Nivava. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulchanao ni fampalalambavao. Ondry tafika mandeha amin'ny tongotra na ny toropapier telopolo sy toropo motorisé manodidina ny roapolo no nandray anjara nandrisany matso lehibe teny Mahamasina tamin'ny ity androany ity. Isan'ny nampiavaka ny matso ny fisian'ny fiaramanidina namoaka setroka miloko sainam-pirenena sy ny angidy-by natokana andeha amin'ny alina. Isan'ireo toerana nankafizan'ny maro hanaovana fitsangajagana teny amin'ny rokady arivo. Efa maro sahady ireo fitaovana hoentina hiala voly hita eny amin'ny toerana. Maresaka iraisam-pirenena any Aostralia, miverina anatin'ny fiboana tanteraka ankehitriny ireo mponina ao Sydney raha ny fipetra napetraky ny tompona andraikitra. Anton'izany ny fiparitany variant delta any amin'ny toerana. Ny andedeny ireo vetrany ary. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany miaraba ny vahoaka malagasy ihany koa tratran'izao fetim-pirenena izao amin'ny ity androany ity. Ny anombotsika ny vaovao fahaleovan-tena ara-taratasy ihany izay amin'ny ankapobeny ny androan'ny fiverenan'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara ny 9 Jona 1790 raha ara-tantara. Tany amin'ny taona 1790 kosa vao mivelatra amin'ny zavatra hafa izay fiverenan'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara izay raha ny fanazavana azo Michela Ranardzo. 9 Jona 1790, 9 Jona 2020, feno 20 taona katroka androany ny niverenan'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara. Fahaleovan-tena ara-taratasy ihany anefa no nisy tamin'izany raha nambaran'ny mpahay tantara nanaovana fanadihadiana. Fiverenana petraka tsara fiverenana fa tsy hoe fahazahoana ny fahaleovan-tena sika ilay fanalantena taloha. Ny fiverenana izay fahaleovan-tena izay dia marina fa hoe niverina ny fahaleovan-tena tamin'ny 1790 fa nisy fifanarahana fanaovana tamin'ny frantsay. Izay fifanarahana amin'ny hoe fiverenan'ny fahaleovan-tena izay nefany tsy dia nahafa-po mihitsy ny malagasy. Raha ny tena marina satria tamin'ny 17 izany hoe 12 taona taty aoriana ny malagasy dia nahita mihitsy hoe dinam-panandevozana nataony anarany le fifanarahana tamin'ny 1790. Dinam-panandevozana satria nahoana ohatran'ny saritsarina fiverenana fahaleovan-tena satria tadio tsara fa tamin'ny 1790 raha napetraka ohatra hoe mipetraka ny gouvernement mbola nisy frantsay anankiroa any anaty gouvernement. Ny directeur de cabinet ny filoham-pirenentsika mbola vazaha, mbola nanana mpanolontsaina izay nanana birao manokana mihitsy sy teny an-dafiavaratra izy frantsay. Ny ataontsika hoe ny mpanolontsaina ara-maramila azy frantsay. Aiza ny fahaleovan-tena no miverina amin'izany. Izany hoe dikan'izany mbola tena ao anatin'ny mba ny ataontsika hoe vahoa ny frantsay mihitsy. Raha ny fanazavana trany 20 taona aty aoriana miankina amin'ny tsirairay ny fitohizan'ny fananan'ny Madagasikara ny fahaleovan-tenany toy ny izay miankina betsaka amin'ny tsy fiankinan-doha amin'ny any ivelany. Fiverenana ny fahaleovan-tena ara-taratasy. Zay dia tena hoe raha vao ara-taratasy ianao mahaleo tena dia tafiditra any amin'ny firenena mikambana satria ianao mahaleo tena fa ny tena iainanao azy manahoana. Aningely izy tsisy mantany mihitsy hoe niverina ny fahaleovan-tena ny malagasy fa ny tena iainantsika azy manahoana. Tena mahaleo tena fitsika. Ary elatra izany ianao tsy miankin-doha. Zay ny atao hoe fahaleovan-tena. Rehefa tsy miankin-doha anao dia zay ianao mahaleo tena. Marina fa amin'izao fotoana izao hoe misy fifandraisana daholo ny firenena manerana an'izao tontolo izao fa mbola hafa mihitsy mbola apetraka foana raha mbola ny vahino no mitantana ny toe-karenao dia raha ny tena marina ara-taratasy ny mampaleo tenanao sy ny hoe manana fiandram-pirenena fa tena eo amin'ny tena fiainana andavanandro mbola ny vahino. 20 taona androany ihany koa no nikopaka voalohany teo Mahamasina ny sainam-pirenena fotsy, mena, maitso
andro vitsy mialohan'ny io nanao sininy fanamariana ny fiverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara ny filoha Philibert Tsiranana sy Jean Foyer solitena ny governemanta frantsay. Ratsy natao anatin'ny repoblika voalohany 14 oktobra 1770 hatramin'ny 3 desambra 1770 no nahazoany Madagasikara izay fahaleovantenany izay, fotoana izay notondrany Philibert Tsiranana. Troupe à pied telopolo sy troupe motorisé manodidina ny 20 no nandray anjara nandritra ny matso lehibe atao Mahamasina tamin'ny ity androany ity. Isan'ny nampiavaka ny matso ny fisian'ny fiaramanidina namoaka setroka miloko sainam-pirenena sy angidiby natokana andeha amin'ny alina. Yves Richard. Tamin'ny 3 ora sasany katroka no nigadona teto amin'ny kianjany mba hare Mahamasina ny filohan'ny repoblika taorian'ny hiram-pirenena. Ny araba ny vahoaka sy ny folo alin-dahy amin'ny fahatratrarana ny faraika 12 taona nahazona ny fahaleovantiana ny tenany. Ry folo alin-dahy malagasy anio fa 20 ny volana jona 20 sy 20 mankalaza ny fa-20 taona ny jorony ny filohan-dahy isika koa miarahaba anareo manokana ny tena ary mankalaza ihany koa isika ny fa-20 taona niverena ny fahaleovantenan'i Madagasikara koa miarahaba ny malagasy tsy vavony mankalaza izao asaramanitra izao. Ianareo fo alin-dahy noa tampoka arivozona miaro ny vahoaka sy ny fananana. Miferinareo ny malagasy ankehitriny koa volona va ianareo anavateka ny matso sa va ianareo ijoratany iaro ny fiandrianam-pirenena. Ho an-tanindrazana dia iaraka isara isika iaro ny firenena sy amparoso any Madagasikara. Taorian'izay nroso tamin'ny fisafonany andeha tafika ny filoha amin'ny mahafiloha farany tapo ny folo alin-dahy azy niaraka tamin'ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmarim-pirenena sy ministry ny fiarova amin'ny pirenena. Mialohan'ny rosoana tamin'ny matso, isan'ampisony traikefa ny teo anolohan'ny vahoaka maro tonga teto Mahamasina ny Payady Taekwondo avy amin'ny Kosfa. Izy ireo izay nahatalanjona ny maro noho ny soa miavaka natsehon'izy ireo. Rosony matso avy eo vondrona tafika mandeha tongotra 7 sy troupe motorisé izany hoe mpitandro ny filaminana mahery ny 330 nandray anjara. Nanokatra azy miozana ny mpitsoka mozika ny governemanta. Izy ireo izay manana andraikitra maro indrindra amin'ny fanafanana ny lanonam-panjakana. Nanaraka avy eo ny avy amin'ny semipisy ny maro avy.
nampiavaka ny matso androany ihany koa ny fandraisana anjaran'ireo vondron-tafika mandrafitra an'izay DS nan zone de défense et de sécurité misa 10 toy ihany koa ny BOA ny base opérationnelle avancée sy ny DSS nan détachement spécial de sécurité. Izy ireo izay miandraikitra manokana ny fampandriana fahalemana any amin'ireo faritra lavitra sy sarodalana miaraka amin'ireo fitaovana vaovao avy amin'ny fitondram-panjakana. Ankoatra ny andia tafika amin'ny taingina soavaly manampy amin'ny fanarahandi-ndalo any amin'ny faritra lavitra sy sarodalana. Nandray anjara mavitrika nandritra ny matso ihany koa ny andia mitondra moto. Misana ny fiambenana ny filohan'ny Repoblika niaraka tamin'ny moto marque Gascar natolotra ny fanjakana farany teo. Isan'ny nampiavaka ny matso tao anatin'ny fanamariana ny faraika ambinipolo taona niverenany fahaleovantena ihany koa ny fisiana fiaramanidina kely sesina namoaka setroka miloko ny sainam-pirenena malagasy izay nandravaka ny lanitra teny Mahamasina sy ny manodidina. Nentina nanakatona ny matso lehibe teny Mahamasina androany ny seho manokana nataon'ireo angidiby natokana andeha amin'ny alina. Tompona ndraiky mpanjakana miaramila sy sivily maro no tonga nanotrana ny matso androany. Isan'ny tazana teny an-toerana ny filohana ny mpanjakana Isantsokajy ny toy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Ny filohany Antenimira Ndoolona, ny filohany Antenimira-pirenena, ny gouvernora ny faritra Analamanga ny ben'ny tanàna Mivady, ny mpikambana maro teo anivo ny gouvernemanta notaria amin'ny Prime Ministre ary ireo masovoso mpiara-miombonantoka vahiny eto amintsika. Tao anatin'ny fananjanany elanelana ray metatra ihany koa nanatrehany vahoaka maro tonga teny Mahamasina ny matso androany. Nilamina amin'ny ankapobeny ny fanamariana ny fankalazana ny fetim-pirenena teto andrenivohitra tamin'ny ity androany ity. Samy nanana ny fomba nentina namariana izany ireo mponina. Abraham Randriamanana. Isaky ny renivohim-paharitany no nentina nanamariana ny fankalazana ny fetim-pirenena tamin'ity taona ity raha ny fepetra napetraky ny tompona andraikitra. Ho an'ny teto andrenivohitra tetsy amin'ny kianjan'ny Barean'ny Mahamasina no nanatanterana izany. Nanomboka tamin'ny 7 ora maraina no nisokatra ireo vavahady miisa 5 fidirana teny an-toerana ho fandraisina ireo mpijery tonga natrika ny fankalazana ny faha 20 taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Nizotra araka ny tokony ho izy ny fandraisina ireo mpijery teny an-toerana ny maraina teo. Nisy ny fisavana azy ireo ary notakina nandritra izany ny tapakila fidirana. Ny fijerenan'ny kianja vaovaon'ny Barea eo ihany koa ny fanehoana ny firaisan-kina mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena no isan'ny nanosika ireo mpijery ho avy teny an-toerana raha ny fanazavana. Fanenjavanga izay dia eo amin'ny folo eo ngamba izay nakaty mitondra sakafo maivana miankina amin'izay ao anatiny eo ihany. Loatra Barea zay izao. Ho ao amin'ny Barea zay ijery ny lamina tsara ny kianja sa ahoana sy ny anona
sy ny terrain sy ny kiratin. Fitiavan-tanindrazana dia tsy mijery loko politika fa fambatehanatrika amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Ny hidy avokoa ireo mpivarotra manodidina ny kianjan'ny Barea teny Mahamasina androany. Tapaka ihany koa ny ampahandalana niditra teny an-toerana. Na teo azy izany, isan'ireo tazana teny amin'ny manodidina ireo mpivarotra sainam-pirenena. Mivarotra ny saina moa izany mifandray sakasy toskoa dia manao saina. Dia ampiarahana ilay satria efa raha malala fankalazana ny taraiky amby 20 taonan'ny Madagasikara. Zay izy zao tamin'ny 10 niala tany an-trano. Tonga taty izay tamin'ny enina manomboka mivarotra ety. Tsy eto aloha izao no lafinay eo amin'ny 70. Mandeha ihany izany tsena? Azo lazaina mandeha ihany. Manjato izao ny anankiray. Nareo ihany mamboatra fety? Ie, izay ihany manao koa. Dia andeha satria hijery an'ilay matso ato izao dia araka mifanentanana eny dia hoe mitondra sainam-pirenena ofaofa ao anaty matso. Dia ilay izy koa mba vita gasy dia tsara ilay manjifa ilay vita gasy. Ianao zao avy aiza? Izaho zao avy any Itosy. Ianao rery? Ie, izaho rery. Fa miaraka amin'ny namana rehefa tonga aty. Etsy ankilany, nisy ireo nisafidy ny hanatanteraka ny fankalazana ny fetim-pirenena tany an-tokantrano. Isan'izany ity fianakaviana iray ity. Tsy handehandeha fa ny fianakaviana ato daholo dia hoe ndao mba miaraka dia mba samy mety daholo fa tsy miboaboaka aloha. Raha riva angambany tsy maintsy mba mandehandeha kely. Karakara sakafo ny maraina dia mijerijery télé, mijery matso, dia mitafatafa ny tintinky. Miaraka amin'ny fianakaviana foana fa ny hariva no mitondra ny ankizy mandehandeha. Tsy fantatra hoe ohatran'ny tsisy afomanga tamin'ity fa rehefa misy afomanga izao dia mitondra ny ankizy mijery afomanga rehefa tonga ny hariva. Arak'izany, nilamina amin'ny ankapobeny ny fankalazana ny fetim-pirenena teto Andrenivohitra. Endritra ihany koa ny fanaraha-masina ataon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ireo faritra samihafa nandritra izany. Maro ireo olona tsy afaka nanatrika matso tetsy amin'ny kianjan'ny Barea tamin'ity androany ity. Eo ireo tsy nanana tapakila fidirana fa eo koa ny tsy fampiny ny fampafantarana mahakasika ny fandaminana raha nambaran'izy ireo. Abrahaman'Andriamanana. Isan'ireo manamarika ny fankalazana ny fetim-pirenena mandritra ny 20 Jona, ny fisian'ireo matso lehibe tanterahin'ireo mpitandro ny filaminana. Ho an'ny tamin'ity taona ity, tetsy amin'ny kianjan'ny Barea nanatanterana izany. Nisy tamin'ireo olona tonga teny an-toerana ny maraina teo ny tsy afaka nanatrika izany vokatry ny tsy fisian'ny tapakila fidirana. Ty andefa tsisy tapakila dia tsy hitanay dia atao any avato zay mipetraka dia any tany ambolatsiny dia hoe tsisy tsony dia tsy hitanay dia atao fa zay tsy manana dia mijerijery eto koroa zay fa ny ankizy ary najanona daholo. Saingy andeha hijery eo nefa tsy nahazo tapakila dia tena hoe tena malahelo moa avy any ambany Rahavavy dia tsy malala hoe aiza ilay akanany lehibe zany. Tontolo izay ny andro teto hoe tsisy tapakila tsony efa lany hono. Tegna ny commune rehetrarehetra iny andalanay daholo dia tsy nanome efa hoe efa lany hono. Dia mianena aty avela zay tsy tafiditra hono raha tsy misy tapakila. Ankilan'izay, nisy tamin'ireo mpijery nanana tapakila nefa nitondra ankizy tsy manana tapakila no tsy afaka niditra tao anatin'ny kianjan'ny Barea tamin'ity androany ity. Zay nagabe dia tsy nanome izy fa hoe olona manana kara-panondry ihany. Nefa ny zanako 9 taona dia ary koa izy io. Dia tonga eto indray tsy avelany hiditra izay. Fa hoe tsy maintsy manana be olo. Manana daholo zay fa izazakely io ny olana ry zaza 9 taona ry. Avy any Ambodro izay mbo manarona. Ny fito sasany izay ny alatany. Tonga taty efa tamin'ny 7 lasaka izay tonga taty. Raha ny fandaminana napetraky ny tompona andraikitra, miisa 2 alina ireo mpijery afaka nanatrika ny fankalazana ny fetim-pirenena teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina androany. Tsy aivina, nanomboka ny alakamisy lasa teo ny fizarana ny tapakila teny anivon'ireo boribory tany teto Andrenivohitra ho an'ireo mponina naniry ny hanatrika ny matso notanterahin'ireo mpitandro ny filaminana. Matso sy fisafona ireo andian-tafika narahana fanolorana maro boninahitra notronon'ireo manam-pahefana sy ny lehibe ny sampatra raha maro isan-tsokazana no namariana ny faharaiky amby 70 taona niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara tany amin'ny renivohim-paritany Tomasina Fanadena. Tazana teto avokoa ireo olona roa mianadasy sy solombavambahoaka vitsivitsy ny ben'ny tanàna maromaro ary gouvernoura telo mirahalahy ato anatin'ny faritra miampy ny préfet ny Toamasina ny generaly Ratsara Roland izay mpikambana ao anivy ny filan-kevim-pirenena misana ny mari-boninahim-pirenena no nanolotra ny mari-boninahitra Grand Croix du 2e classe
miisa 3 sy ny grand officier de l'ordre national miisa 9, ny ambiny moa dia commandeur de l'ordre national sy officier de l'ordre national miisa 12, chevalier de l'ordre national, médaille de travers miisa 7 ho an'ireo mpiasa mendrika natolotry ny préfet ny Toamasina. Notrony ray aman-dreny-panahy avy ato anatiny faritra, notrony ihany koa son éminence cardinal Désiré Tsarahazana. Tokony andiny tena ny vahoaka malagasy manoloana ny fatratrarana ny faha 20 taona nazahoana izao fahaleovantena izao, ary tokony hiaina ao anatin'ny famatorana sy fahamendrena raha ny nambarany lohany Madagasikara. Endrika atsika ve izay raka 20 taona nazahoantsika fahaleovantena zay, tegna nazy fahaleovantena marina ve atsikany. Zay ny tokony fanontaniana apatrika atsika jiaby tsiraikaraiky. Fanazarana tsy zany mila miezaka atsika ny vahoaka malagasy raha nandraikitra amin'izay sahaza azy mba hitondra izao firenena zao hoaviava, hitondra izao firenena zao amin'ny fampandrosoana izay hita fa tokony mendrika atsika vahoaka malagasy. Mendrika ho an'ny fahaleovantena pirenena ho an'ireo faritra 3 ato anatin'ny faritany Toamasina ny matso lehibe teto amin'ny arabe ny fahaleovantena ary sambany no niarana-tanteraka izany. Mendrika an'izany fahaleovantena pirenena zany ny matso lehibe izay nitanterahina teto amin'ny arabe ny fahaleovantena ny Toamasina. Zany no hitondrasana fisaorana manokana an'ireo miaramila, ny gendarmerie pirenena, ny police pirenena izay nitaritiny andriamatoa préfet ny Toamasina, izay nanatanteraka ny matso lehibe sy ny fisafonana andian-tafika ka nanome aza sy voninahitra ny fotoan-dehibe androany. Voafeny filaminan'ny famovizana sy ny tsy fahafana amin'ny tangorona nandritra ny fanatanterana ny matso tamin'ny ankapobeny ho an'tetỳ amin'ny manodidina ny arabe ny fahaleovantena. Taoriana ny matso lehibe izay nitanterahana teto Mahamasina nandefa taratasy fisaorana ho an'ny mpandray anjara tsy ankanavaka ny filohan'ny Repoblika raha ho an'ny andidin'izay. Ny filohan'ny Repoblika, filoha faratapon'ny Foloalindady dia faly maneho etonan'ny fisaorana sy fakasitrahana ary fakatelemana era-poeran-tsaina ny mpandray anjara rehetra tsy ankanavaka tamin'ny fanatodisana tsakany sy andavan'ny matso izay nentina nanamarika ny tsingeritaona faha 20 taona niverenan'ny fahaleovantenan'ny firenentsika. Isaorana sy akasitrahana toy izany ihany koa ireo komitsy vao merara teknika rehetra manerina ny nosy, nanomana sy nikarakara izany lanonam-pahatsiarovana izany. Ho marika izany fisaorana sy fakasitrahana ary fakatelemana izany dia kafaliana ihany koa no hanomezana andro iray 4 ora ialana sasatra sy akana aina ho an'ireo rehetra nanomana sy nikarakara izany fankalazana izany sy ho an'ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatodisana ny matso. Ampiarina ara-potoana sy araky ny hitsy ny fanafoanana ny fanatanterahana ny tsazy ho an'ny Foloalinda araky ny fanapahana laharana faha 420 noraisin'ny filohan'ny Repoblika, filoha faratapon'ny Foloalinda tamin'ny 9 Jona 2024 ankinina amin'ireo ambaratonga mpifehezana isan'ny tokony ny fanatanterahana izany. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika mialoha ny idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Salame, satanao anarako. Satria isika tsy afaka mifanakaiky sy miona amin'ny vantana dia manasa anareo anaraka ato amin'ny tontolon'ny balika. Feno hazavana, madio sy mitandro ny tontolo iainana ny tontolon'ny balika. Mandroso ary. Fitaovana maro mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa no mameno ny manodidina. Enoko foana zao ny fandaharana sy mozika ankafiziko amin'ny radio kely ity. Mifandraisy tapaka amin'ireo fianakaviako koa satria feno sy maharitra ny bateriany findaika. Mazava ery atao trano no sady mijery fahitalavitra ampitoniana ny sary ihany koa lafatra. Ety andalana rehetra ety voazava ny jiro tsy misy atahorana avokoa ireo mpivarotra madinika. Ireo mpitarika posy miramirana fa mazava ny lalana ny tarafin'ny jiro mibalika. Jereo ani tony ery satria vao miditra ny vavahady dia azavain'ny jiro misy détecteur de mouvement eo daholo ny manodidina. Tontolo tsara kokoa ny tontolo mibalika. Natao ho anao, ho antsika rehetra. Mibalika vokatra manome herinaratra azo antoka sy mitsinjo ny tontolo iainana na ahafahantsika misitraka hazavana. Serasera ary fialamboly isan'andro naiza eto Madagasikara. Mibalika vokatra azo antoka ara-kalitao natao ho antsika malagasy tsy ankanavaka. Ny vidiny manomboka amin'ny 5,000 ariary ny petrabola voalohany dia mampiasa mibalika avy hatrany ianao. Fa nanao manomboka amin'ny 500 ariary isan'andro monja mandrapahefa ny vidiny manontolo.
lasa fanananao tanteraka ny fitaovana amin'ny balika rehefa voalohanao manontolo ny sarany rehetra. Azonao anondry mandeha ihany koa anefa ny fitaovana amin'ny balika. Ireto avy ireo karazana fitaovana amin'ny balika: Pro, jiro enti-tanana mazava tsara no sady afaka mananao finday; Homme 40Z, jiro antona roa, jiro enti-tanana iray; Homme 60, jiro antona telo, jiro enti-tanana iray. Ny Homme 40Z sy ny Homme 60 dia samy azo manana finday sy jifainao miaraka amin'ny radio. Homme 600, jiro antona roa, jiro tuba roa ary jiro misy détecteur de mouvement iray, ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage de coup. Izy amin'ireo ary zao ny fitaovana amin'ny balika mety aminao. Eny amin'ny Telma Shop sy mpanjara amin'ny balika rehetra no ahitanao azy ireo. Miavaka ny tontoloko e. Balika mamiratra no aviko. La fête nationale brille de mille feux chez Batimax. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. 5 à 70% dans nos magasins Andjar et Tsaralalane. Pour tout achat supérieur à 2 millions d'ariages, une boîte de masques offerte. Des goodies pour tout achat en ligne de plus de 300 000 ariages. Ce n'est pas tout. 10 bons d'achat de 800 000 ariages à gagner. Rendez-vous dans nos magasins et sur notre site web www.batimax-mada.com. Tirage le 1er juillet à 12h. Batimax, la qualité au meilleur prix. Isanandro. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Ho fiomanana sahady amin'ny fialan-tsasatra lehibe sy ho fampiroboroboana trano ny fizahantany anatiny. Ny ministera ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetry ny andro dia manolotra antsika ny andiany fahatelo amin'ny tsena be ny fizahantany izay ho tanterahana ny 9, 10 ary 10 Jolay 2024 eny amin'ny zaridaina Antaninarenina. Raha toy ianao ka mitady toerana hotsidiana na fialamboly azo atao mandritra ny fialan-tsasatra lehibe dia tongava mitafa mivantana amin'ireo matianina amin'ny famolavolana fivahinianana isan-karazany. Andao anohana ny fizahantany anatiny. Andao izahany Madagasikara, tsy misy vidim-pidirana. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Raika amby enimpolo taona niverenan'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara. Avenina tsirairay iroso amin'ny fiovana. Vonina ve isika hiala amin'ny fiankinan-doha amin'ny vahiny ka aleo tena araka ny tokony ho izy na eo amin'ny lafiny toe-karena izany sosialy sy ara-politika ka itao Andriatsilava. Feno raika amby enimpolo taona androany ny fankalazana ny niverenan'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara. Miavaka ny fankalazana ho an'ny eto an-drenivohitra ary natomboka ny tapany hariva fa tsy maraina tahaka ny mazatra ny maso lehibe teny Mahamasina. Raika amby enimpolo taona aty aoriana, mbola maro ireo miavitra fa tsy mbola mahaleo teny Madagasikara. Profon'izany ny fiankinan-doha amin'ny any ivelany ka izay rehetra atao sy ajoro hita vandrana amin'ny any ivelany avokoa. Saika ahitana fiankinan-doha hatrany ny lafiny rehetra toy ny toe-karena, ny sosialy, ny fahasalamana hatramin'ny politika. Ny any ivelany no angatahana tsodrany sy fahazon-dalana raha misy ny zavatra atao. Raha ny fanohitra amin'izay no atao, velona ny korotana sy ny tabataba izay miteraka fahampotehana, ratra tsy fahamohizana ain'olona maro. Tranga efa nisy teto amintsika izany. Antony mahatonga ireo mpanao politika sasany tsy maintsy mahavoatonina ny any ivelany raha misy ny fanehoan-kevitra ataony mahakasika ny trangan-zavatra iray eto amin'ny tany sy ny firenena. Toa milaza sy manamafy fa izy no mahafantatra ny atsy ary akaiky ny aroa ka hitoraka avy hatrany raha misy ny fihetsika tsy mety amin'ny fomba fijeriny. Fotoana izao irosona amin'ny fiovana sy ny fanovana, zava-dehibe ny fankahakevitra sy ny fametrahana tetikasa maharitra ho fanovana tantarany Atsimon'ny Nosy izay voalazan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara fa tsy nahomby ny fanampiana avy any ivelany nandritra ny 30 taona. Mbola misy ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny kere, fa asaina lehibe raha ny samy malagasy no mitady vahaolana mazava sy maharitra ka ny volan'ny fanjakana malagasy no enti mihetsika.
Zava-dehibe ihany koa ny fametrahana foto-drafitrasa maharitra mainga amin'ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana manerana ny faritra 2020 fa ny tena zava-dehibe angatahana amin'ny olom-pirenena tsirairay amin'izao faha 20 taona niverenan'ny fahaleovantena izao ny fahavononana sy ny finiavana. Vonona ve ny tsirairay hiroso amin'ny fiovana ka ho afaka amin'ny fitiavan-kely mamotika ny mpiara-monina sy ny mpiray tanindrazana. Mahaleo tena tanteraka ny firenena raha manana ny ambiampy ary tsy misy intsony ny fiankinan-doha any ivelany. Manana sy manindrahindra ary mikajy ny fiandriana ny pirenena. Takezaka sy fahavononana avy amin'ny sambatan'olona izany ary koa fahavononana. Araka ny fomba fiteny hoe ny firaisan-kina no hery. Io firaisan-kina io no ahafahana mihoatra izay olana mitranga sy ahafahana manorina ho avy mamiratra ka tsy ambakan'ny hafa intsony i Madagasikara. Isan'ny toerana nankafizany maro anaovana fitsangatsanganana teny amin'ny Rocade-Arivo. Efa maro sahady ireo fitaovana hoentina hiala voly hita teny amin'ny toerana. Nambinina Ravena Orson. Samba no nisy fialamboly tahaka izao tety amin'ny Rocade-Arivo. Nandritra ny fankalazana ny 24 volana Jona. Maro ireo olona tonga tety an-toerana ho an'ireo izay tsy tafijery matso teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny tolakandro teo. Na dia vanim-potoana vitsy aza ny navitany sy ny sokafan'ity lalana ity dia efa nasarika ny olona sy ny mpivarotra mandalo sy mitsangatsangana ety an-toerana. Tondro hoe lalam-baovao dia mba ndao mety izany fahalalam-baovao kanana izany dia izay no figavanay. Tondra ny ankizy mitsangatsangana. Tamin'ny ray ihany izay zao resaka fatandro vao nakety. Tamin'ny herintaona tsisy 26 na dia tamin'ity izany mbo nisy arendrina maly dia mitondra ny ankizy dia androany koa. Na dia maro aza ny toerana fen'olona nitondra rendrina omaly teto Antananarivo. Tsy latsa-danja tamin'izany ny tety amin'ny Rocade-Arivo. Feno jiro manjelanjelatra ny tety an-toerana, tahaka ny toerana mahazatra ny olona nitsangatsangana efa ela be. Efa masarika ny olona mandeha mitsangatsangana ety amin'ny Rocade-Arivo. Efa samy mahazo fahafaham-po avokoa ny rehetra, na ny olon-tsotra na ny mpamily. Tsy misy ny fitohanana, ny tontolo iainana madio. Na dia izany aza, tokony samy hanaja ny foto-drafitrasa ny rehetra, na ny lalana, na ny toerana, samy fananana imbonana avokoa izy ireny. Septry ny fihiboana ny olona ka samy nanaroatra ny fahafana mankalaza ny fetim-pirenena. Nanomboka omaly tamin'ny 4:00 dia efa feno hipoka ny araben'ny fahaleovantena sy ireo boulevard maromaro atao Tomasiny Fanadina. Eto foana mitadiavy ny lalaovana fisaky ny mandeha aty dia naleona izay na tonga ny safidy ny tonga ny ankizy aty. Tena reraka ny fihiboana le olona na dia tsy misy aza ny balafomanga dia anisan'izay nasarika ny vahoaka raha fahitan'izao olona zao dia enganeka hitoy ny fahasalamantsirairay ary ny faneken'ny fanjakana satria saoran'Andriamanitra satria gn'antony ny afrikanina zany tsy dia nazakany loatsy ity resaka coronavirus ity. Nilamina tamin'ny ankapobeny ny teny amin'ny manodidina ny araben'ny fahaleovantena ary somary nangina kosa raha ny teny anatin'ny lalapasika. Nandritra izay fanginan'ny tanàna izay indrindra, ramatoa iray no may kila ny afo, tsy nisy mpamonjy ny alin'io fa 25 volana Jona io, tao amin'ny fokotany Analakninina, parcelle 12-21-22, raha ny taritra nataony lehibe ny sampana mpamonjy voina. Ny antony dia somary efa nandray ary nahazo zava-pisotro misy alcool mamy zany le raika dia voadonga le raha dia izy moa mamo tsy atsaro-tegna dia voadonga le afo dia igny nitarika le faharetana. Raha ny resaka mandeha dia tao anatin'ny amamona ilay ramatomaty io no nirehetany afo teo amin'ny faritry ny lohany ka niteraka ny fahaseporana izay tsy nahafahany ny antso vonjy. Ny manodidina ny hevitra fa any ampitsangitsanganana izy sy ny zanany kely izay rehetrano aminy. Ilay trano raha teo ny hidy mafy. Ny famonona afo avy tety ivelany no nataony mpamonjy voina ary taorinan'izay no nahitana ny vatany efa potika sy mahitanteraka no efa tsy nisy aina itsony. Nilaza ireo havany fa nikasa ho any amin'ny amoron-dranomasina ity ramatomaty ity fa saingy restory tao amin'ny tranony ka izao niarambona izao. Ara-tantara misy dikany avokoa ny loky hita amin'ny sainam-pirenena malagasy fotsy mena maitso ny antsipriny zay tena misy ala Renardo.
Amin'izao fankalazana ny andro ny iverenany fahaleovantenan'ny Madagasikara izao mbola maro amin'ny malagasy no tsy mahalala marina ny dikany lokon'ny fahanevam-pirenena na ny sainam-pirenena fotsy, mena, maitso, ara-tantara misy dikany tsirairay izany. Ary dia araka io ilay endrika isehoany amin'izao fotoan'izao io zany ny fomba ny rafetan'ilay reo loko reo tamin'izany fotoan'izany ny fotsy manaraka ny taotsaina, ny mena manapaka eo ambony ary ny maitso eo ambany. Manontany ianareo hoe inona no heviny? Ny omeko eto dia ny fanambarana nataon'Andriamanitra Ranaivosaonina Andremianjanahary izay tompo-kevitra tamin'ny fandrafetana ilay endrika ny sainam-pirenena malagasy. Araka ny fanambarana nataony tamin'ny resadresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety tamin'izany fotoana izany. Hoy izy hoe ny fotsy dia mariky ny fandriampahalemana, ny mena dia taratry ny hery ary ny maitso dia maneho fanantenana. Etsy ankilany singa iray efa nampiasain'ny Taolo teo aloha ny fanevana ny saina, nentina indrina ny alohavana zavatra na tranga iray ho an'ny firenena mariky ny fiandrianana izany. Fanjakana manana faneva tahaka izany dia mijoro amin'ny maha-izy azy ary taty aoriana rehefa amin'izao andro ny repoblika misy antsika izao dia io ilay faneva-pirenena io na ilay sainam-pirenena io no marika hitarafana ilay fiandrianam-pirenena, ilay fahaleovantenam-pirenena. Ka naiza eto amin'izao tontolo izao rehefa mijoro hita maso io ilay sainam-pirenena malagasy io dia midika izay fa misy malagasy mandray anjara amin'ilay fivoriana, misy solotena ny Madagasikara, fanjakana malagasy mandray anjara amin'ilay fivoriana. Izany hoe marika maneho ny fiandrianam-pirenena, ny fahaleovantenam-pirenena, ny sainam-pirenena, maneho ny fisian'ilay firenena sy ny fankatoavana azy eto anivon'izao tontolo izao. Raha ny fiandohan'ny volana Jona taona nanomboka hita teny an-tsena ny sainam-pirenena. Raha toa ka isaky ny volana Jona irery ihany no manangana saina ny ankamaroan'ny malagasy, mifanohitra amin'izay kosa nefa ny any amin'ny tany mandroso izay manangana ny sainam-pirenena mandava-taona. Maresaka iraisam-pirenena any Aostralia miverina anatin'ny fiboana tanteraka ankehitriny ireo mponina ao Sydney raha ny fepetra napetraka ny tompona andraikitra any an-toerana. Anton'izany moa ny fiparitahan'ny variant Delta any an-toerana fanadina. Un dernier bain avant le retour des restrictions. Miverina miboka mandritra ny 12 andro ankehitriny ny tanàna ny Sydney any Aostralia raha ny fepetra vaovao napetraka ny tompona andraikitra ny an-toerana. Nanomboka androany voafetra ny fahafahana mivezivezy amin'ireo faritra samihafa ny an-toerana. Ankoatra izay entitra ny fampanarahana ireo fepetra sakana toy ny fanaovana ny arovava sy orona. Raha ny fampitam-baovao niakatra nisan'ireo tranga vaovao marina mikasika ny variant Delta any an-toerana. Ankilan'izay latsaky ny ray ampahefan'ireo mponina ny Aostralia hatreto no nisitraka ny fatra voalohany amin'ny vaksiny. Miantso amin'ny fanafainganana ny fanaovam-baksiny any an-toerana araka izany ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana. Hatreto tsy mitsaha mitombo ireo tanàna ahitana ny trangana variant Delta any Aostralia. La ville de Melbourne était ainsi elle aussi confinée pour plusieurs semaines. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ny ity androany ity ankasitrahanao nanaraka izany mandrosoa sy na daholo tompoko. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.